Akory aby antsika jiaby eto Tamatavy. Miomana fa ho avy ny ekipan'ny Bet 261 ny 8 ny 7 ary ny 3 aprily ho avy zao. Ilanao sika mandritra ny 3 andro, izara faliny, iaraka itetin'ny tanàna ny Tomasina ary ny loka maro be ny miandra anareo. Bet 261 mampandresy hatrany. Merabatsika eto Tamatavy rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia ampifaliana lehibe no ilazainareo fa tonga eto Tamatavy ny ekipan'ny Bet 261 ary ny zavatra tena mahafinaritra dia ny 7 fa 7 ary ny 30 aprily ho avy zao dia iaraka itetin'ny tanàna Tomasina izahay miaraka aminareo mazava ho azy ampilalao anareo dia rehefa misy lalao moa dia mazava ho azy fa misy loka ho zaraina ihany koa dia akoatran'izay dia ao anatin'ny manasadalana na ny demi-finale ny Champions League tsara mihitsy amin'izao fotoana izao dia afana dia afana ny fiarahantsika amin'ny fotoana io dia ny 30 volana aprily tsika dia eny amiamieny no ifampitoana mazava ho azy misy lalao ihany koa amin'ny fotoana io dia tadio tsara zany izay daty izay ny 7 ny 7 tsika dia iaraka itetin'ny tanàna ny Toamasina ny 30 aprily kosa indray tsika dia eny amiamieny no ifampitoana dia miandry anareo izahay zavatra tena mahafinaritra amin'ny fotoana io dia ho ampianarinay anao mihitsy hoe ohatrany ahoana ny milalaon'ny zavatra rehetrarehetra misy atao amin'izany Bet 261 zany dia ampianarinay amin'ny atsipriany tsara mihitsy anareo dia misaotra betsaka anareo nanaraka hatramin'ny farany izao fandaharana izao dia eny amiamieny fotoanantsika ny 30 volana aprily ny 7 fa 7 aprily kosa indray dia iaraka itetin'ny tanàna Tomasintsika mandra-pena daholo tompoko. Akory aby antsika jiaby eto Tamatavy. Miomana fa ho avy ny ekipan'ny Bet 261 ny 8 ny 7 ary ny 3 aprily ho avy zao. Ilanao sika mandritra ny 3 andro, izara faliny, iaraka itetin'ny tanàna ny Tomasina ary ny loka maro be ny miandra anareo. Bet 261 mampandresy hatrany.